Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Betsaka ny olona izay tsy mba teo lasa lavitra sy voatra eo amin'ny fiainany, hoy ny fanamarian'ity olona anankiray izay mpandinika. Ilay mpanampy azy sy ny vadiny hoy izy dia nitady ny hijanona mandrakariva tao Lancaster, Ohio, any Amerika izany. Tsy nety nifindra na niala tao mihitsy izy ireo satria tao ny toerana izay nionan'izy mivady ireo voalohany indrindra ka nanorenan'izy ireo ny fifandraisany efa amantaonany maro lasa izay. Ho an'ny olona sasany tokoa, ny olany dia nitoetrany ihany, saingy toa ohatrany tsy fantany izany. Tsy te hiova izy ary tsy manana faniriana ny hiova na hitombo na koa hifindra toerana hafa indray sy hitady zavatra hafa akory mba hahafahana manomboka fiainam-baovao sy tsaratsara kokoa hatrany. Kanefa izao ny tsara ho tsarovantsika isan'andro, tsy afaka ny andry azy ireo avokoa ny olona rehetra raha toka izay no safidiny. Ny any azony hafa atao amin'ireny olona ireny dia misaotra azy ireo no nosoa vitany tamin'ny lasa ary dia manohy ny diany hatrany kosa mba hitombo sy hivoatra bebe kokoa ireo izay maniry ny hiova. Ny fanirinay engany isika rehetra ho anisan'ireo izay olona hanohy ny diantsika hatrany ka hitombo amin'ny lafim-piainana rehetra, fa tsy hijanona na hianina fotsiny eo amin'izay nahazatra hatramin'izay. Mandrosoa any amin'ny lalina dia halatsaony aratonareo ahazahoana hazan-drano. Lioka 5:4 hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra. Amen. Antoko-pihira, Balsama Fiderana sy Emer Vontsy. Mitona milazo kristiana, pihira sy mpitoro matiana, kanefa mody miafina fatao daholo zao rehetra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Zireo aniringara tsy tononina fa efa higiagany fiaramonina, kanefa mandeha hoasy efa vita vaksiny sotra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Andore deo tsy bakony asamba fiataon'ny fiangonana, manarato no asainy tompo atao ka dia lasa manjono ianao. Miverere mibebatsy olaniko raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsane ny tompo ananatra an'se. Lazay ianao avelo ireo fazarana, tsy aleovre miaino fananarana. Ovay re lakolosany zao ira enonao anivizao. Zao tire no antso farany malaky miverena zao de zao. Zay lay onjany fanantenana. Topazo mason'ireo zokontsika sasany, reo antitra finoana mahay ny asany, kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao.
manova miverena fa tsy zanokony antsony tompona mifaninana mizava-tsisy antony mandravavalanondo nombakantony kanefa raha ny tanjony de akatrany tena vaova manova fa tsy zany re tsy zanokony antsony tompona aza tezitra ianao na mitsafokara mieny zay mahitana tsy zahay nitapotsotra mpananatra fa noterenny fanahy mba enore mba miangare tsy de arako vohozonare iretoavanao mba manova azo ata lazay anao avelo reo fazarana tsy aleo re miainy fananarana ovay re lakolosany zao ira eninao aniviza zao tire no ontsy farany malaky miverena zao de zao andao re de ho simbakony asa mafiataony fiangonana manaratono asainy tompo ataoka de lasa manjono ianao miverere mibebatsy olaniko raha ny fitiavam-bola fototsy ny ratsane ny tompo ananatranyse lazay anao avelo reo fazarana tsy aleo re miainy fananarana ovay re lakolosany zao ira eninao aniviza zao tire no ontsy farany malaky miverena zao de zao mba zao re izay ny ekena fefa vidiny ranony tompo aneanao harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo arabaina amin'ny fofeny fitiavana ianao manaraka fandaharana ara-pahasalamana ato amin'ny AWR mankasitraka tompoko zava-dehibe eo amin'ny maha olona tokoa ny fahasalamana ary tsy misy azo atokinanga ny fikolokoloana ireo tova rehetra eo amin'ny vatana mba hatomombana izany fahasalamana izany. Anio ary dia anohy ny ferahana amin'ny dokotera Razafinjatovo Hagizava Kolgaty isika hiresaka trany mahakasika ny ativava teo amin'ny micro namana Rila. Andeha ho arahana ary ny resadresaka ny fanaovan'izy ireo. Miaraba ny mpiaino dia miarabanao ihany koa dokotera. Ny resaka mahakasika ny ativava sika izay tena manana anjara toerana lehibe tokoa eo amin'ny fiainana. Raha tsy teny afa-tsy hoe ahafahana mihinana sy miteny. Noresahanao teto dokotera fa mety hitahiry bakteria maro be tokoa ny ativava. Dia mba azonao averina kely ho ren'ny mpiaino ve ny fikarakarana ny ativava. Borosy nify rehefa avy misakafo sy alohan'ny atory. Dentifrice ampiasaina dia ny dentifrice misy fluor izay miady amin'ny carie dentaire. Borosiana koa ny lela manala fofombava izy io, fa tsy mila asiana dentifrice rehefa miborosy lela ary indray mandeha isan'andro ihany no miborosy lela. Mandeha amin'ny dentiste mijery ny fahasalaman'ny nify farafahakeliny indray mandeha isan-taona. Fanadiovana nify amin'ilay antsoina hoe fil dentaire na mampiasa ireny kofehy mba matanjaka ireny. Elakela nify ny tena diovina satria misy tsy afaka miborosy nify ny sakafo miraikitra amin'ny elakelan'ny nify. Rehefa avy mihinana zavatra mamy avy hatrany dia mila manotsam-bava. Tsy azo atao ny manao persinina anaty vava, ohatra ny manao kavina amin'ny lela ohatra. Ahena ny fihinanana siramamy izay sarotra afaka ao anaty vava, mahatonga ny areti-nify. Ny fihinanana sakafo manta, indrindra fa karepoana,
zany hoe sakafo manta le mafimafy reny zany dia manatanjaka ny nify, fadio ny fifohana sigara. Zava-dehibe ny fiborosiana ny nify kanefa tsy hay ny miborosy azy. Manana torohevitra omena ve dokoterany amin'ny fomba izay hiborosiana ny nify? Misy teknika amin'ny fanadiovana ny ativava. Voalohany aloha ny tanjon'ny fiborosiana nify dia mba hanesorana ireo potikanina anelanelan'ny nify, manadio sy manamafy ny vodi-nify ihany koa. Misy torohevitra foity azontsika piarina ny fomba fiborosiana nify. Borosiana tsara ny nify, soloina isaky ny efa-bolana ny borosy nify. Zany hoe rehefa manomboka mivelatra be na mikilepalepaka le volony borosy nify dia efa tsy ampiasaina intsony. Indroa na mihoatra isan'andro isaky ny avy misakafo sy alohan'ny atory farafakely no miborosy nify. Raha sendra tafihinana zavatra mamy zany dia kobanina malaky ny vava. Na dia tsy afaka miborosy nify satria eny an-dalana ohatra. Tsy miborosy nify mafy fa atao moramora fa manimba amin'ny vodi-nify zany. Ya, satria resaka fikarakarana ny ativava moa izy ity dokotera. Inona ny tokony atao amin'ireny zavatra maintimainty amin'ny nify ireny? Inona indray ary ny fomba fisorohana ny antsoina hoe carie dentaire na reny nify misy loka maintimainty ireny. Ny vava-mando sy mafana dia idealy ho an'ny mikroba rehefa tsy voadio ka misy ampy-tsakafo. Ny olona mihinana antibiotika betsaka koa na ny mpifoka sigara dia manome aina ny antsoina hoe carie dentaire. Noho izany dia mila miborosy nify isaky ny avy misakafo, mampiasa dentifrice misy fluor araka ny efa voalazantsika teo aloha. Mampiasa kofehy koa fanadiovana ny elakelan'ny nify. Marihana fa raha mampiasa kofehy na antsoina hoe fil dentaire dia indray mandeha isan'andro ihany fa tsy isaky ny avy miborosy nify. Ahena ny fihinanana siramamy, tsy misakafo any elakelam-potoana, ampitomboana ny fihinanana sakafo manta, mila makany amin'ny dentiste farafakely indray mandeha isan-taona. Manam-pahaizana izay nanao fikarohana dia milaza fa mihinana paoma iray isan'andro dia manatsara ny nify, satria ny paoma ankoatra ny vitamina hoentiny dia mafy dia mampatanjaka ny nify. Karazatra mihinana paoma iray isan'andro zany ianao dia mihena eo amin'ny 5-7 isan-jato ny mikroba ao anatin'ny vava ilay voalazantsika tery aloha. Fa raha miborosy nify kosa ianao dia mihena 4-5 isan-jato ny mikroba ao anatin'ny vava. Zany hoe somary fanakaikaiky zany ny vokatry ny fiborosiana nify sy ny fihinanana paoma. Ny tsiraka ao anatin'ny paoma na ny fibra ao anatin'ny paoma dia miady manokana amin'ny areti-nify. Misaotra indrindra dokotera. Zay ary no afatra e, atombohy dia ny anio ny fandraisana ny tanana ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Razafindratovo Harzava no retoro hevitra mahasoa nomeny ho an'ny malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino tsy mahafoy ny AWR. Zoanitra nonanomana ny fandaharana ara-pahasalamanao anao, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika, samy mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray, dia samy ho tahin'Andriamanitra tompoko. Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Hasinas Group. Ani andro iray ianao dia nenina, amizay anao tsy ahity tarainana, ibaribary ao ireo ratsina fenina, ka hitranga tsy ela ihany koa ireo fanaintainana. Ani andro iray ianao dia nenina, amizay anao tsy ahity tarainana, ibaribary ao ireo ratsina fenina, ka hitranga tsy ela ihany koa ireo fanaintainana. Andriamanitra jazona vazivazina,
tsy maintsy valina ataoviny tsara mba mifankatiava fa sao de hotara lay mpisolovava manaovany marina fasao tsy tafarina safidy manaovany marina fasao tsy tafarina AWR zay lay onjany fanantenana andro iray ianao tsy hotazana mitendrombo etrano antsona ianjera ny vatolampiko no antenainao namana tsy volana minao ireny famba mievera any andro iray ianao tsy hotazana mitendrombo etrano antsona ianjera ny vatolampiko no antenainao namana tsy volana minao ireny famba mievera andriamanitra tsy azona vazivazina fangatao iany tsy maintsy valina ataony tsara mba mifankatiava fa sao de hotara lay mpisolovava manaovany marina fasao tsy tafarina safidy andriamanitra tsy azona vazivazina fa ny atao iany tsy maintsy valina ataoviny tsara mba mifankatiava fa sao de hotara lay mpisolovava manaovany marina fasao tsy tafarina safidy manaovany marina fasao tsy tafarina manaovany marina fasao tsy tafarina manaovany marina fasao tsy tafarina AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana eny ary ava malala manantanina ny fifandonana farana rehefa iverenantsika le bokery mifanandrina manantanina ny fifandonana farana eo amin'ny pejy 270 page 614 itombo isa iamafy atrany ireny loza ireny poiziny ny rivotra anarivony matin'ny arety mandringana poiziny ny rivotra raha rany izy ty ry ava-malala efa nambarana Andriamanitra meloha avokoa ny zavatra rehetra asany satana izany andefasany fitaovam-piadiana bakteriolozika poiziny ny rivotra poiziny ny rano poiziny ny tany ary manjary tonga pozina ny sakafo hiatra amin'ny olona hiatra amin'ny biby ny fandriana noho ny vaky ny teny eo amin'ny pejy 516 misaona sy malazo ny tany milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona etỳ tany ary ny tany dia efa vetavetamponina ho aminy satria mandika analana sy nanotany didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay Isaia 4:2 miloken'le 5:7 zay fa nivakitsika teto amin'ny Isaia 4:2 raha fa de raha fa ny tany mitresaka de mitresaka ny tany miororo de miororo ny tany mivembena de mivembena tahaka ny mamo ny tany eny mitambesatra amin'ny fahadiso ny potrakizy ka tsy ho tafarina intsony asany satana ary eo izy fa mandefa amin'izay le filalaovanangatra fifaneraserana amin'ny maty mila vonjy amin'ireny mifaneraserana amin'ny maty ireny eo amin'ny pejy 516 zany zay mivakitsika zay fa hovakitsika eo amin'ny pejy 316 pejy 316 boky ery mifanandrina le mitondra lohateny hoe manantana ny fandonana farana paragrafy 2 amin'ny alalan'ny hevi-diso lehibe de ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fahamafisan'ny alahady
no itarian'ny satana n'izao tontolo zao babony fitaka ataony. Raha mampitoetra ny fotokevitry ny falalovanangatra izy voalohany, arakaraky ny akany falalovanangatra tahaka kai kokoa ny fiovana kristiana narany fotsiny am'izao vaninandro zao no anana ny hery bebe koa oety mamitaka sy mamandrika. Manova fihetsika koa ny satana ka manaraka ny fisehoan-javatra kehitriny iseho amin'ny endriky ny anjely mazava izy. Amin'ny alalan'ny falalovanangatra dia izy fagagana tao, ny marary ho sitrana, betsaka ny zava-mahazentana tsy azo lavina ho vita. Koa satria milaza fa mino baiboly reo fanahy ireo sady mananja zay fanahorony fiangonana dia hoekena ho fanehoana ny herin'Andriamanitra ny asany. Zany no efa nambaran'Andriamanitra mielo ry mpiaino malala. Tsy afenipenina amintsika itsony mba tsy ahavoafitaka atsika manjary mifamandalitra eto isika raha sanatria ka samy angina samy afenipenina izy. Le fanahy maloto telo tahaka ny saona amin'ny apokalipsy 2:20 dia ho voalaza eto dia ny satana izy natao hoe dragona manao fakakany sitrana ny marary betsaka ny zava-mahazentana tsy azo lavina ho vita move tsy efa hitanao eto seroa zany mpiaino malala ka anjaratsika mitandrina tsara eo natrendreny fa raha vonina ho any an-dahatra isika dia miara mandeha amin'Andriamanitra tahaka ny Enoka. Miara mandeha amin'Andriamanitra tahaka ny Enoka. Inona natao hoe miara mandeha amin'Andriamanitra? Matio 4 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio 4:20 ka 9:20 ary no nitsangatsangana teny amoron-dranomasiny Galili Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy dia Simona zay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny na narato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Io Jesosy taminy andeha anaraka fa ataoko mpanarato olo ianareo dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka an' Jesosy. Ny manaraka an'Andriamanitra etseroa dia ny manaratolona. Manaratolona tsy sanatria anao trafikan'olona fa manaratolona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. I Enoka dia ohatry ny hitako maso eto nanaraka an'Andriamanitra, izany hoe nitaona ny olona mba isaintsaina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, iomana hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary andova izany fanjakan'Andriamanitra izany satria rava dia rava ny tany, tresaka dia mitresaka ny tany, vembena dia vembena tahaka ny mamy ny tany, miororo dia miororo ny tany. Eny ny fahadisony no mitambesatra amin'ny potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia ny miala amin'ny fahadisoana, miala amin'ny fiainan-dratsy, miala amin'ny fomba ratsy, miala amin'ny fahazaran-dratsy ary indro fa miray fomba amin'Andriamanitra. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia ny manao ny asa an'Andriamanitra, asa famonjem-panahy. Vonina ho any an-danitra ve isika? Tsy maintsy vonina hanao izany rehetra izany. Tahaka ny Enoka vonina nanao izany rehetra izany ka dia niara nandeha tamin'Andriamanitra. Ary indro Enoka fa any amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, niakatra velona any an-danitra. Ohatry ny hitako sary an-tsaina eto Enoka fa nahataona olona maro tamin'ny fiainam-pahatokiana, nahatoky tamin'ny didina taony isan'andro, nataony tamin'ny mpifaliana izany, nataony tamin'ny mpitsikina izany, nataony tamin'ny fideranan'Andriamanitra izany, nataony tamin'ny fahavononana tanteraka, fahazotoana tanteraka izany. Mba manao ny ianao rehefa manao asa? Manao ny ianao manao asa ao tokantrano ao? Manao ny raharaha nareo rakizy, manao ny raharaha mba manampy any dada sineny? Manahoana? Toetsaina manahoana? Monomonona, mamaly valy. Ndao hiverina amin'ny fanao ny Enoka. Manao ny zavatra rehetra amin'ny-patokiana mba hitomana ny olona anaraka ny filamatra sy ny toetsainy ny fanjakan'Andriamanitra. L'esprit de service et le principe du royaume de Dieu, izany fanahin'ny fanompona, fanahin'ny fandavatena izany no filamatry ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ny fiainan'ny Enoka, rakizy malala ary tanora malala. Manao ny ianao eo mpanaovana ny didy zay mba hapetraka aminao, tozara raha vita. Ny sasany zany dia mandositra didy. Raha lehilahy, manahoana ianao amin'ny didy eo tokantrano ao, adidinao amin'ny vadinao, ianao koa toy izany raha vehivavy, indraindray tao fotsy varavarana, indraindray tao tsity zay alehanao, tsy masaka ny laoka, tsy masaka ny vary, ny vola hoentina metsena tapitra anaovanao ny kaprisinao. Ny olona vonina ho any an-danitra dia miara mandeha amin'Andriamanitra tahaka ny Enoka, manao ny zavatra rehetra amin'ny-patokiana, amin'ny-pitiavana,
ampifaliana, ampazotoana. Tsy mamela ho atao rahampitso ny zavatra tokony atao androany. Fa vitaina androany aza ny tokony atao rahampitso, zany ny fiainana Enoka. Mijoro vavolombelony flamatry ny fanjakan'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, ry ava malala, vonina ho any an-danitra ve isika? Aza vela ho reborebe ny devolo Satana, zay eneny fakapana lehibe nataony Satana tamin'i Jesosy. Enao Jesosy ve dia isahirana? Enao ve dia hitondra fahoriana keny a-Kalvari? Fantatro tsara neny na ny raha ny lanitra manontolo anao teto tany. Azo an'ity zao tolo zao ty ambany fahefanao. Jesosy raha makohaka eto anatrehiko ianao, raha mandoalika eto anatrehiko ianao, dia omeko anao zao rehetra izao. Impiry moa Satana miteny amiko an'izany sy aminao? Enao ve dia hosahirana kany am-piangonana any? Mba alay sary an-tsaina ny frais taxi laninao, mbola andoha rakitra koa anao, andoha ampahafolony. Ary misy efa nisara-bady mihitsy aza satria nandoha ampahafolony ohatrany tsy fantatry le vadiny mihitsy hoe fantsom-pitahinana io. O malika toko 7:7 hoe entinareo ny fahafolo karena rehetra ohatrany firaketako, mba sikana ohatraniko. Ary izao toetra amin'izany o Jehovah tompony maro raha tsy voaka ny varavaran'andro anosako fitahina manana miampo anareo. Zava-doza mihitsy dia tsy fahalalana. Dia ho Satana enao ve dia mbola andoha an'izany any? Enao ve dia ho sahirana akany? Rehefa any enao dia maheno toriteny hoe zao ho sahirana amin'izany ve enao e? Mandoa le fotsiny eto anatrehiko. Andao tsika ho ary amin'ny filalaovan'ankatra ry, andao tsika ho ary amin'ny fanerasera maty ry, dia ho voatay enao marary io, efa 4 taona enao zay marary eo, ho sitrany enao. Tandremo zany filalaovan'ankatra izany. Tandremo izany fitaka lehibe ataon'ny Satana izany. Fifabitabe tokoa no ohatrany hoe nahita tombontsoa kanefa voafitaka tanteraka. Ko ianao zay mandre zao afatra izao, ampafantaro koa ny hafa mba tsy hanaiko voafitaka devolo Satana. Andeha isika anao salaminy Enoka, hiara-andeha amin'Andriamanitra. Jesosy moa ny teny hoe raha misy tianaraka aoko izy andany tenany, lay tenany zay tiany fafinaretany tany, lay tenany mba tia indrindra ho ajajainy ery ohatrany tia mideadeaka etsy roa, andamy tenany, lay tenany zay ohatrany voagejany filany nofo, filany maso, filany sofina nrehaka amin'izao fiainany zao, lay tenany to mizaozao etsy roa, mandany tena, mitondra ny azo fijaliana, tsy maintsy mitondra fahoriana. Tahaka ny Jesosy tsy nanaiky andoalika fotsiny teo anatreny Satana dia azo zao rehetra zao. Nandray dia misy toroteny zay atao, fa ny fahazoana ny lanitra dia ohatrany mora vidy dia mora vidy tokoa. Marina hoy ny Baiboly fa maimaimpona ny famonjena. Fa saingy tsy misy olona ho vonjena nefa milomano tanteraka anatin'ny filan'ny nofo, fa tsy maintsy manda ny tena. Ary tena fafinaretana lehibe mihitsy eny herim-piaino malala, zany hoe mandresy fahazarany ratsy zany, zany mandresy ny filan'ny nofo izany. Ary iny fa manao ny sitrapon'Andriamanitra, izany ny tena fafinaretana lehibe. Koa raha vonina ho any an-danitra isika, dia manao ny zavatra rehetra ampatokiana, manao ny zavatra rehetra ampifaliana, manao ny zavatra rehetra ampitiavana, manao ny zavatra rehetra ampasotoana, manao ny zavatra rehetra miaraka amin'Andriamanitra. Ary tsy avelan'Andriamanitra tsy ahita fahombiazana zay rehetra miaraka aminy. Indrindra amin'ity fitoriana ny filazantsara ity, filazantsara ny famonjena, filazantsara ny fihavanana, filazantsara ny fiadanana, filazantsara ny fampandroana, filazantsara ny fandriam-pahalemana. Dia raina ny tompo vomen'Andriamanitra izany vaovao mahafaly izany isika nirariko ary, dia ny atonga tsika rehetra tsy anaiko voareborebe Satana amin'ny filalaovan'angatra. Aza misy mandoalika anatrehany Satana amin'izany kafetsifetsena zay ataony zany, fa marina fa mety manasitrana izy, manao zavatra mahagaky izy, zava-matalazo izy, fa lainga fetaka ireny fitaomananao izotrany amin'ny lala makany amin'ny fahafatesana, fitaka be vava itaomananao ho voafitaka ary hiaraka aminy ho levina mandrakizay zany. Iary vavaka isika. Tompo malalo, rainy tsara indrindra any an-danitra ianao, tsisy afeninao ny zavatra rehetra, mampafantatra anay ny marina rehetra ianao. Ko ampio zay anao salaminy Enoka, anaraka anao, manao ny zavatra rehetra ampatokiana, manao ny zavatra rehetra ampifaliana, manao ny zavatra rehetra ampitiavana, ny didinay andavanandro, ta io ny ankizy, ta io ny tanora, raha manao ny raharaha, mba tsy monimonina, mba tsy menimena, tsy amalivaly, tsy kiomokomy, tsy andositra adidy. Vonjeo ny tsirara iavy Jesosy malala anao salaminy Enoka, ka anao ny zavatra rehetra ampatokiana, ampifaliana, anao zavatra rehetra araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatana izany vavaka izany. Amen.
ravin'oliva ambany ala. Aizano misy toerana sambatrano sady maritra, aizano ale ramanzombona ny ety tofasana. Izao tontolo izao de mamitaka itondranao any apasana, zay lasany any tsy mba miverina. Kotsy aleko ve, kotsy aleko ve tsy mandeha. Zala sandy mba mikirakora sendra tafiotra. Eza ilay feo mampionona ravy izay manjo, mba ho mpandresy say tolefika aminy ady ny fiainana, ka ho tafita sady orendrika botrakan-dalana zafa miarina fababo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Jamitomana aza misento fa hoavy ny tompona, Jesuni vali sini gitara ka sanjatu nirana bue fakai kisamu la lavicha duizara ni diaku gandu vaquila sara lavicha lani silani chabauva mietontani siweli suni zao de watao fanjeicha. Mahazofa endrena, mahazofa lalàna, fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena olovan'ny ty firenena, darena zareo tsy mahahitra fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina. eny ary tsy ataonay akaiky itodiana tao raha fitsofina inao piaino na akaiky tsy tazina atao tampinorona, fa ataonay anatin'ny fofeny fitiavana tokoa, ka indro tolorana ny arabo mba pirarintso dia miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, miarabanao ihany koa namana naritina. Ankafaliana ihany koa no alorana ho anao piaino ny araba soa sy ny araba tsara, ka irarenay ny sorehetra ho anao de maniry ny faliananao hatramin'ny farany ihany koa zay, miarabanao ihany koa ny namana lantormisa joely. Eny ary iroso amin'ny fandaharantsika nefa melohan'izany de mahazatra antsika ary tena tsara toizana mandrakareva ny mitondra mbavaka andreo piaino, koa io ianao namana lantormisa joely anatanteraka an'izany.
jehovah rainay tsy toa, ianao le tompo sy mpanjakanay, nahary ianay tongotra matanana. Ny dera sy ny laza, ny voninahitra dia atolotra no mandrakariva. Misaotranao ny amin'ny aina, ny tompo-pofinaina, ny tanjaka ny fahasalamana, mbola omenao anay mandraka ankehitriny, ahafahana manatanteraka izao fandarana izao. Ankehitriny koa dia tsaronay amin'ny bavaka manokana, ireo ray aman-dreny rehetra, ireo zanany rehetra, ny fianakaviana ny ankonana ray amanontolo, aoka mba ho voata mandrakariva. Anjaka ny fifankatiavana, ny fifandeferana, ny firaisapo anatin'izany fianakaviana izany, ary indrindra mba hay hifanabe ny ray aman-dreny sy ny zanany. Izany dia mba atonga ny fianakaviana ray amanontolo ho mpandova ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Dia ny fanahinao masina ny hitoetra eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Tononona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka indrindra ny fandarantsika amin'ny resaka mahakasika ny fanabeazana. Efa nisy ny fifampiresahana izay natao, nisy ihany koa ny mpiaino anao izay nifakahita taminao, nifampiresadresaka taminao tamin'ny alalan'ny finday. Ahoana ny fahitanao ny fanabeazana hatramin'izay efa nifampiresantsika sy ny fampizarantsika izay namana lanto ary misy ajoely. Ya, ny fanabeazana zany amin'ny ankapobeny dia reo mbenimbeny fa misy ny olana, manana olana avokoa ny ray aman-dreny eo amin'izany fanabeazana izany, ary vitsy dia vitsy tokoa. Ny ray aman-dreny no manana foto-kevitra entina manabe ny zanany zany na manabe ny zaza izay mametraka fanontaniana amin'ny tena, dia tsapa fa tsy manana foto-kevitra hijoroana le ray aman-dreny amin'ny fanabeazany zanany. Any ka na le izaza ihany koa aza dia tsy manana izany foto-kevitra ety miaina izany le faneriana, satria ny fanabeazana izay omeny ny ray aman-dreny azy no ahafahany miaina eo anivon'ny fiarahamonina sy mitondra ny fiainany aneriana. Ka noho ny tsy fananany ray aman-dreny le foto-kevitra ety manabe zany dia mahatsiaro fahasairanana ilay zanany. Na izany na zany le ray aman-dreny mihitsy ihany koa no manana olana eo amin'ny fanabeazana. Izany zany mahatonga antsika ao anatin'izao onjam-peo zao, satria onjam-peo dia natao anabe. Dia manosokevitra isika ho an'ny izay olona tokony sy mandray ilay tolo-kevitra na soso-kevitra izay omentsika azy. Ny ray aman-dreny tsy voatery hoe tsy maintsy manaraka, fa io safidy ny ray aman-dreny ihany. Fa amin'ny ankapobeny dia maro ny ray aman-dreny no tsy mahay mametraka izany fanabeazana izany, indrindra ilay atao hoe ilay fahaiza mihizy. Fahaiza mihizy angamba mety vaovao be amin'ny sofon'ny mpiaino sasany le izy. Namanajoely afaka azavainao ve hoe ino zany atao hoe fahaiza mihizy? Ilay fahaiza mihizy zany dia ny fitambaran'ilay mahaizay ny olona anankiray na ny zaza anankiray izay petraka ny ray aman-dreny sy ny mahizy azy. Mahizy an'le zaza io zany izay famola volana apetraka ny ray aman-dreny ho an'ilay zaza, mitambatra le mahizay sy le mahizy izay ataon'ny ray aman-dreny sy mipampianatra sy mimpanabe isan-karazany. Io no mitambatra zany dia mitarika an'ilay hoe fahaiza mihizy. Io le fahaiza mihizy io zany no mitarika ny zaza aleo tena sy hanana fahatokisa-tena ka hanaiky sy tsy hatahotra ny mety vokatry ny fihetsiny anoriana. Efa nresaka an'izany tsika tany amin'ny fandarana tany aloha hoe volavolaina ny zaza ho mahery, ho mahomby, ho tsara. Dia zay zany le fahaiza mihizy mba hahafahany zaza manambatra an'izay zavatra anankitelo izay, dia miteraka ny fahaiza mihizy eo le ny tenany mihitsy zany no asehony eo amin'ny lafin-javatra izay ataony, izay tsy hanana ny tahotra ny vokatry ny fihetsika sy ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Izay zany mahakasika an'iny. Dia misy ihany koa namana anaritiana ny ray aman-dreny no vitsy ny manabe sy mamola vola ny zanany hanana ilay atao hoe estime de soi positif.
zay fakafizatena ho amin'ny tsara izay fitaovana lehibe hiatrehan'ny zaza ny fiainany any orina tsy voapetraky ny ray aman-dreny zany atao hoe estime de soi positif zany de zay no mahatonga ny olana ara-panabeazana zay hatrehantsika io kanefany sika eto amin'ny fandaharana fanabeazana dia milaza sy manambara amin'ny ray aman-dreny hoe tsara ny zaza raha manana n'zany hoe estime de soi positif zany na fankafizatena amin'ny lavin'ny tsara zay apetraky ny ray aman-dreny dia izy no ahita sy ijinja an'io zavatra zay napetrany iny any oriny zany hoe rehefa voapetraky ny ray aman-dreny tsara zany zay hoe fankafizatena ho amin'ny tsara zay dia anana fiaviratena ho tsara ho mahery ho mahomby lay zaza dia eo am'izay no miseho lay fa haiza mihizyn'lay zaza rehefa miatrika zavatsarotra indrindraindrindra mankasetraka indrindra manodidina n'izay resaka fanabeazan'izay na manalanytaony misa joely da ditiko tsika ny fampiresaka indray andro de nyzarainao araky ny fizarany taona n'le izy tiako raha ohatra ka hifampizarana nyreto mpiainodreto indrindraindrindra reo ray aman-dreny manaraka ny fandaharatsika ny fizarany taona n'ireo zaza mba hafantaran'ireo ray aman-dreny zany sy ahafahany mapititra izay fanabeazana sahaza an'le taona n'le zaza zay eo anatrihan'le ray aman-dreny tany amin'ny fandarana efa aloha be tany zany de nyresaka n'zany mihitsy de nyresaka n'io dinga-pivoarana na dinganara-taona ny zaza io fa tsy maninona veritsika ihany le satria mety misy tsy nahino tam'zany nefa misy nahino ihany ko nefa manamafy sy mamerina manantitra an'le izy ohatra zany hoe ny zaza voateraka hatramin'ny telo taona io zany le antsoina hoe zaza kely de misy fanabeazana zay atao mifandraiky amin'io dinga-pivoarana io be de be ny zavatra zay atao io zany hoe zaza voateraka hatramin'ny heritaona ny heritaona hatramin'ny roataona roataona ka hatramin'ny telo taona de misy zavatra betsaka zay ataon'ny ray aman-dreny fihetsika fanazarana atao amin'ilay zaza mba ampipetraka n'ilay hoe tsara mahery mahomby satria volavolaina amin'izany manko ilay zaza zany de eo indraika ny telo ka hatramin'ny fito taona de eo le vanim-potoana amin'ny mahazaza de misy koa zay zavatra ataon'ny ray aman-dreny ataon'ny mpampianatra satria efa manomboka mianatra ny zaza eo amin'ny hoe telo ka hatramin'ny fito taona io dia mandrafitra n'le mahizay sy mahizy indray ny ray aman-dreny sy ny mpanabe na mpampianatra de le mahizay le ataontsika hoe raisina eo anivon'ny tokantrano ny mahizy any anivon'ny fianarana ireo zany le atambatra mandrakariva tsy tsara sarahana dia ny fito ka hatramin'ny folo taona dia io le hoe mialohan'ny fahamotiana de misy ihany koa ny andraikitra ny adidy zay ataon'ny ray aman-dreny sy mpampianatra mba atonga n'lay zaza aharaka n'lay za hoe dinga-pivoaran'zay ary n'zao manomboka eo no manomboka efa miasarotsarotra am'izay koa ny fanabeazana ny zaza satria eo le ataon'ny manampahaizana hoe mandeha an'lay hoe crise na fialana sakana ny zaza na crise d'adolescence dia misy andraikitra adidy ngezabe ataon'ny ray aman-dreny eo de ny folo ka hatramin'ny faefatra ambe folo taona manomboka misarotra de miakatra any amin'ny adolantseto ny zatovo ny tanora vo misandratra hatrany amin'ny hoe mahatanora n'le olona zany dia misy foana ny adidy zay apetraky ny ray aman-dreny ny dingam-panabeazana sahaza zay apetraky ny ray aman-dreny arakaraky ny taona ny olona anankiray no atao am'izay fotoan'izay fa tsy mety mantsy raha ohatra hoe tanora vo misandratra le tanora nefa ny fanabeazana sahaza ny olona telo ka hatramin'ny fito taona no atao de mifandingan'zany na hoe telo ka hatramin'ny fito taona izy nefa fanabeazana tanora vo misandratra no apetraky le ray aman-dreny de tsy mety zany zay zavatra zay fa ilaina arahana izay dingana rehetrarehetra zay mba hisy firendrana ihany ko any am'le fanabeazana sy ny fibeazan'lay zaza ny ray aman-dreny manabe fa ny zaza mibe ao anatin'izay tontolo omeny ny ray aman-dreny azy zay misy ny
innivon'ny fiarahamonina namana joely no miteny hoe efa tsy mety beazina tsony izy tsy mandray nininina tsony tena misy ve zany taona ny olona hoe tsy mety beazina tsony zany le hoe olona tsy mety beazina itsony a na hoe tsy mety mandray fanabeazana tsony ny olona tsy mety mandray fanabeazana tsony a olona efa maty olona efa hoe efa tsy velona tsony zany ny olona tsy mandray an'izany fanabeazana zany itsony fa raha ohatra ka olona mbola manana maso mijery manana sofina miaino dia afaka mandray ny fanabeazana foana eny hatrany amin'ny antitra azy de mbola afaka mandray fanabeazana mandrakariva fa tsy misy zany hoe tsy mandray fanabeazana zany tsony raha tsy hoe zay lazaiko anao hoe fa olona efa maty zay na koa hoe olona efa tena hoe manetsy dadiny efa fo vato zay angamba ho a nefany tsy de misy zany raha ohatra ka eritreretana fa matoa le olona hoe tsy mandray fanabeazana tsony le fiarahana sy fanazaranao azy tamin'ny fony fahakely teo amin'ny aotra ka hatramin'ny fahatelo taona sy ny telo ka hatramin'ny fito taona mety atrany zany io no ny andoha de lasa tsy voaray antsony ny fanabeazana ny fitondran'le ray aman-dreniny azy ihany ny famolavolan'le ray aman-dreniny azy ny fitantanana ny fanazarana zay nomeny le ray aman-dreniny azy no mahatonga azy hoe tsy mandray fanabeazana itsony na ianao ray aman-dreny mihitsy ihany ko no maneo na mampiseho hoe fahavalinao le zaza de tsy mandray fanabeazana va aminao tsony izy satria raisiny ho fahavalony ihany koa ianao ray aman-dreny am'izay fotoana izay makasitraka namana lantaony misa joely ity fanontaniana farany avany amin'ny piaino satria ny fandarantsika moa efa misy ny lamina nandaminana ho azy misy nefa ny sosikevitra tena ilaina faran'izay maika misy ireo ray aman-dreny tena mila fanampinany amin'ny fitezana ny zanany afaka atsoina veo ny namana lantaony misa joely raha ohatra ka eny afaka mamelarana telefona ve na zavatra fana mifandray afaka tsona soma tsara zany a ny tenako raha ohatra ka misy zavatra fanampiana eo amin'izany hoe fanabeazana zany de tsy maninona omeko ny laharana telefona telma 034 21 249 77 034 21 249 77 na koa ny orange dia ny 032 57 341 07 032 57 341 07 zay zany ny laharana tarby telma sy orange afaka atsona mandrakariva ny tenanay zany a raha hoe misy zavatra manitikitika na hoe mila fanampiana eo amin'ny fanabeazana ny zaza na tanora na lahy na vavy tsy maninona mihitsy afaka atao tsara zany zava-dehibe ny fifampizarana ny fotoanantsika manapetra ihany fa zay efa nazo andreny laharandreny ianao de namana lantaony misa joely ihany koa afaka ifanampy amin'ny mampana be azy izy koa anisan'ny taizan'ireny atao hoe zaza zay tsy nanana ray aman-dreny tsony ny zaza de anisan'ny nanana didy amanandraiky sy zo ka raha misy ny zavatra ifanampiana de efa eo izy makasitraka indrindra namana lantoary misa joely zay ihany koa ny amaranantsika n'ity fandaharany ity ny amin'ny tianio ity fa de miraso anao piaino ary veloma toko faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana vita zay lohateny androany vita io le teny nytonoany Jesosy teo ambony hazofijaliana vita ny namanao Risara Andrianjatovo no
tafatafa sy midinidinika aminao amin'izao fotoan'izao. Asaiko ianao a mba angila tsofina tsara ary raha azo atao a makanao to mihitsy. Voalazan'i Jesosy fa ny antony natongavany teto a dia nofato eo amin'ny hazo fijaliana isolo heliko antsika mba hahafahantsika mandova amin'ny fiainana mandrakizay. Na dia tao hoe tsy norarahin'ireo mpianatra aza izany. Ny Jaona 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 17. Jaona 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 17 dia mitantara mazava tsara fa tonga ihany no ny farany araka ny efa nambarany meloa ilay fotoan-dehibe ho azy sy ho an'ny taranak'olombelona ary ho an'izao tontolo izao ary rehetra mihitsy. Tantarain'io Jaona io fa tamin'ny fangirifiriana lalina no tonomany tamin'ny herin'ny maizina. Nizotra miadana nakany amin'ny sangetsena izy. Nolalovany ihany koa ireo fitsarana tsy rary mandra-patonga teny amin'ny avoanan'ny Kalvari. Niezaka ndresy azy ireo anjelin'ny maizina. Ary rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia naneso azy. Mampalahelo naneso azy ny lohan'ny ndohan'ny mpisorona. Naneso azy ny mpanorad-dalàna. Naneso azy ny loholona. Toy izao mihitsy ny tenenindreo. Ny sasany no vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'Israely izy. Aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny dia hino azy izay. Zany le fanesoana. Tantarain'i Matthieu 7:20 ny 2:20 zay. Matthieu 7:20 ny 2:20. Azony Kristina atao ve nidina avy teo amin'ny hazo fijaliana ka namonjy ny tenany? Zay mifantaniana mipetraka. Dia valiny dia tsotra. Eny, azony natao zany. Saingy tsy naniriny anao zany izy. Tsy namela azy hiala ny fitiavany tsy misy fetra ny taranak'olombelona. Ao anatin' zany ireo zay naneso azy ireo. Raha ny marina dia ireo maneso azy ireo anie dia isany nanolorany ny ainy koa. Natolo noareo ny ainy mba ho vonjeny izy. Ary tena tsy afaka nidina teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hamonjy ny tenany satria ny azona azy izany fitiavana tsy manapetra zany. Tsy hoe ny fantsika no ny azona azy teo fa ny fanoloran-tenany hamonjy azy ireo. Ary tsy ireo ihany fa izao sy ianao zay meno akoho. Azony Jesosy natao nidina teo fa noho ny fitiavany ahy, noho ny fitiavany ianao dia naleony niaritra. Tao amin'ny fahorian'i Kristy dia nandresy ny fanjakan'ny Satana Jesosy. Na dia Satana aza no nampisy ny toe-javatra izay nitarika ao amin'ny hazo fijaliana. Ao anatin'izany ny famadian'i Jodasy. Na nanahoana amin'ny fomba izay tsy ezany mpanoratra ny filazantsara azavaina mihitsy ny fahafatesan'i Jesosy dia sady asan'ny Satana no fomba izay nandromban'i Jesosy ny fandresena manoloana ny Satana ihany koa. Raha nanandrana ny feon'i Jesosy ka niteny hoe vita. Vita hoy izy. Tsy hoe ny fahataperan'ny fijaliana ihany no nolazainy tamin'izany fa ny fandreseny tamin'ilay fifanandrinana lehibe ny fanaovany tamin'ny Satana ary ny herin'ny ratsy ihany koa. Dia izao no voalazan'ny ilay fitiavana mandresy takila 7:20 famohana tamin'ny 9:7. Niara-ny hobozy ny fandresen'ny mpamonjy ny lanitra manontolo. Resy i Satana ary fantany fa very ny fanjakany. Misy fanoeran-kevitra magaga eto ary sarotra takarina lizy. Zao manko ny zavatra misy. Tamin'ny fanalambaraka tanteraka ilay zanak'Andriamanitra no nandrombany ny fandresena. Ianao hafa baraka ndreny no nolazaina fa mandresy. Mahagaga zany Eritrereto hoe ianao nanao faninanana na niady. Ianao in'le nilofika iny ianao in'le resy iny nolazaina fa ianao ndray nandresy.
dia tsy ho gaga ve mipanatrika rehetra manoloana an'izany kanefa dia izay no zavatra nisy teto izay no zavatra nisy fa jesosy nanaiko faty teo ambony azo fijaliana indray no lazaina fa nandresy tsaroanao ngamba ilay fakapanahana azo an' jesosy tany anefitra hoy satana tamin'i jesosy rehefa nitondra azy nakany atendrobotra avo izy dia naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninainy dia hoy satana tamin'i jesosy izao rehetra izao jesosy dia omeko anao raha mekoka eo anatreko anao midika inona aminao ny dika ny tenin'ny satana zany fantany tsara hoe iza io resahana io hainy tsara fa haka n'izao tontolo izao eo am-pialantanany anie jesosy ekeny mihitsy ary fantany ny voalazany soratra masina momba amin'ny filazalazana izay atao amin'io jesosy io izany natonga azy ny teny hoe izao jesosy tsy mila maty eo ambony azo fijaliana zany ianao tsy mila manolotra ny ainao zany ianao dia ho azonao zao voary rehetra zao fa zao aleo rangano mekoka kely eo anatreko fotsy dia lasanao zany nanaiky ve jesosy sa tsy nanaiky tsy nanaiky jesosy raha ny akoka teo amin'ny satana jesosy very tanteraka atsika ary very hatramin'i jesosy zay mahatonga n'le hoe nekeny jesosy mihitsy ny niantona teo amin'ny azo fijaliana ho faty teo ary miseho tamin'ny alalan'izany na nylorany tena ny teo ambony azo fijaliana zany ny fandresena nekeny mihitsy ny azo fijaliana mba ho fanavotana ho ahy sy ho anao dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona kosa no hasetrinao izany fitiavan-dehibe zany mbola angatakandro ve jesosy ary tsy nanaiky ny lefitra teo an'lohan'ny satana fa nekeny hatramin'ny azo fijaliana ary teo amin'ny azo fijaliana izy nanonona n'le hoe vita ny famonjena ho azy ho anao ry mpiara-mianatra malala vita ny famonjena antsika dia ny angatany jesosy amiko sy aminao dia ny anolorantsika ny tenantsika ho an'i jesosy mba hanao ny sitrapony ary ny sitrapony irery ihany fa rehefa manao ny sitrapontsika azo antoka ho antsika ny fiainana mandrakizay misaotra an'Andriamanitra atsika raha nanana n'izay lesona izay indray androany vita ihany koa ny fotoana androany ary manasanao indray ho amin'ny manaraka ny namanao Richard Andrianjatovo mandra-peona tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.